Ty toerana feno voninahitra efa olona maventy antitra izy efa tsy tokony hoe hiditra am'izany hoe resaka fahombiazana. Azadigno ry havana fa i Abrahama à l'âge de 100 ans, zato taogna i Abrahama mbola nahomby. Tsy miankina amin'ny taognanao ny fahombiaza. Zato taogna i Abrahama mbola niteraka ny saka. Izany hoe rehefa Andriamanitra hiditra nitsehatra amin'ny fiainanao tsy misy mahasakana. Ary maro ny mieritreritra fa resaka vola hoe zany tsisy olona mamatsy, zany tsisy olona mba magnome fond anahy mba ahafahako manangan-javatra. Tsy miankina amin'ny volanao io ary tsy miankina amin'ny taognanao fa miankina amin'Andriamanitra zay namorona anao. Ozy ny Baiboly hoe ny zavatra rehetra hoy izy dia ain'Andriamanitra. Zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra tao. Ao amin'ny Marka 16:27. Dia ao amin'ny Marka 9:23 ny zavatra rehetra ozy ny Baiboly dia ain'ny mino. Izany hoe atonga anao tsy voafetra, atonga anao hitovy amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny finoana ao anatinao. Mila mino anao, mila manana finoana anao. Ary zay matetika zavaigna amintsika eto iziona. Io resaka finoana io. Tegna manana finoana ve anao io amin'ny fiarahanao amin'ny Tompo? Tegna manana finoana ve anao io amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra? Satria raha tsy amin'ny finoana ozy ny Baiboly, tsisy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Anao tonga eto io, mino ve anao androany fa mivaha io problemanao io? Fa ndraindray ny sasany andeha hijery olona. Izy mo tsy papa, izy mijoro ake io. I papa manana zanaka, amen na? Ny fahasoavagna magnaraka ny papa izy zaraigna aminao eto io. Dia ny anjaranao mbo mila manana finoana anao andray zavatra. Mila manana finoana. Io mahatonga olona anankiray matsangan zavatra maventy. Io mahatonga olona lasa mandroso amina fiaina. Matetika atsika mijery zavatra hitantsika, hitan'ny masontsika. Zay nge natonga ny Paul apôstôly nilaza hoe
tsy mijery ny hita zay ozy Paul fa mijery ny tsy hita satria ny hita vetivety foana fa ny tsy hita maharitra mandrakizay. Ndraindray anao mijery io vatantegnanao io, olo karaha za ty ve mbola ho tonga ho lavitra, olo karaha za ty ve mbola anankariagna zegny, olo karaha za ty ve mbola vidy tomobily. Zay le izy jerivanao tegnanao. Raha mosena igny tsy possible iova izy mamolava igny fikarakarana fa toetranazy. Madamina izy efa mikotrola igny karakarana igny, izy zegny mijery zavatra hita, mijery zavatra hita maso fa tsy mijery an'Andriamanitra. Anao mety voafetra fa Andriamanitra miaraka aminao tsisy fetra, ataova hoe amen. Alleluia. Ny olona rehetrarehetra ao agnaty baiboly ao ne olombelona mitovy amintsika, tovy tsisy valaka, na ery Petera, apôstôly Petera, olombelona, ery Eli, Abrahama zany olo mitovy amintsika. Fa noho ny finogna zay nanagnan-jareo lasa navita zavatra goava. Amen na? Alleluia. Ka noho zay manomboka androany ambolia ao anatinao ao finoagna. Managna finogna anao io fa tsy maintsy mbola andeha lavitra anao. Managna finogna anao fa tsy maintsy manan-karegna satria osotro papanao, osotro ny fananan-karegna. Tsy maintsy ampita aminao zany. Miantomboka agnatina saigna ny fetra, miantomboka akao. Ny olona anankiray voafetra agnatina saigna anazy akao, mazava ho azy fa voafetra miaraka amin'igny fiainagna ananjy. Zaho izay kivy za mifiainagna ty tsara nahita raha karanto voafetra. Ary izy io ny fetra io dia taketra izy io. Izany hoe karazana tsy fahombiazana tamin'ny lasa. Nisy zavatra nataony zany tsy nahomby tamin'ny lasa, de lasa igny zany mametra anazy. Asa ataoko hoe izy ka manambady izy mahazo viavy mikotrola, na hoe mahazo lala mikotrola, mahazo lehilahy maditra. Izy ka mitrotra amina lehilahy izy mba magnantegna izy hoe araiky ty ngambany mba hoe milamigna iky, de mikotrola fogna lehilahy azo. Tsy ambinina aminao zany fa fagnoara. Indimindimy nenenina izy lehilahy mikotrola fogna azo. Avy le favalo, nefa le favalo igny efa nenazy tegna izy. Izy azafady. Mbo ataony lehilahy bonjour. Bonjour izy lehilahy aminazy. Bonjour nini, lalahy tsy manjary. Nafatana amin'ny lalahy araiky le tokony ho izy igny, adarinazy avy taty tam'le fito. Bonjour nini. Amieny agnara. Asa lehilahy vavategny ny lalahy na fenerivo le nagnano raha tsy manjary taminanjy igny. Lalahy fenerivo izy tsisy raha misengo izy. Nefa zy sendra mbo araiky nagnadary io ataony jiaby levaka. Zay matetika zavian'Andray aman-dreny. Lasa voafetra zaho izy tsy anambady. Zaho izy efa tsy anambady karazana lalahy jiaby izy mikotrola daholo. Taketra tamina zavatra efa lasa. Asa hoe tratrana tsy fahombiazana izy maty vola nagnano girofle na hoe nagnano vanille izy. Mety efa tsy agnitsony ngambany naty. Ale zao izy iahagna mihitsy aminazy ty. Lasa voafetra fiainagna anazy. Zay nge mahatonga baiboly milaza hoe aza matsiaro ny lasa amin'ny bokin'ny Isaia. Aza matsiaro ny lasa na misaina ny zavatra taloha. Fa indry za Jehova anao zava-baovao. Amen na? Ninina zavatra hafahafa niseho taminao, tsy haiko na nomaly efa lasa, zavatra efa lasa igny. Resa amin'ny olona akaikinao hoe zavatra efa lasa igny io.
fa manomboka zao resa izy hoe départ vaovao. Amen. Départ vaovao. Aza matsaro ny lasa. Matoa Baiboly milaza hoe aza matsaro ny lasa. Misy karazana fiainana taloha na ny efa lasa misintona anao iariera. Na hoe tsy manaiky anao androso. Satria mitondra ratra. Misy karazan'olona ne na de tonga am-piangonana izy fa maratra, maratra. Misy réserve agnatiny akao. Zay le nizaveko taminao hoe olo araiky namitaka anazy olo jiaby alany aby satria naratra izy. Ka igny ratra igny misintogna amin'ny fiainagnanao iembotra. Tsy manaiky anao androso ny ratra. Ka endry be ny tenin'Andriamanitra zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky Isaia 43:18-19 ngamba zigny zay hoe aza matsiaro ny lasa izy. Avelao agny zavatra efa lasa. Avelao agny olona mitaka anao efa lasa. Manomboa anao mamela eloko. Alleluia. Diovy ny fonao miaraka amin'Andriamanitra fa ho hitanao ny fitahina sy ny fahombiaza. Alleluia. Zay le izy riava. Zay le mahatonga ny fiainagnan'olona lasa misy limity. Lasa voafetra. De ao anatin'izay ihany koa ny tsy fisian'ny fandresen-dahatra amin'ny fahamarinana izay nilazain'Andriamanitra taminao. Mila resy lahatra zany ianao amin'ny tenin'Andriamanitra. Baiboly milaza hoe manoatra ny mpandresy isika amin'ny alalan'izay tiantsika. Baiboly milaza hoe tsy mamela anareo kamboty aho. Zany hoe Andriamanitra io zany miaraka aminao isan'andro isan'andro. Indro amomba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperana zao tontolo zao. Raha Andriamanitra momba atsika ozy ny Baiboly iza no atohitra atsika. Raha olombain'Andriamanitra zany tsisy afaka matohitra anazy. Mety maro ny olona miezaka hoe anohitra anao, anakana anao fa raha Jesosy miaraka aminao tsy voasakana anao. Mety maro ny olona miezaka ankahala anao, anakan-tsakana anao fa raha Andriamanitra miaraka aminao, anao tsy maintsy lasa. Indro amomba nareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperana zao tontolo zao. Mbola tsy tapitra ty zao tontolo zao ty. Miaraka aminao raha nabavy Jesosy a. Miaraka aminao raha lahy Jesosy a. Raha mitany rano anao de momba anao a. Raha mamaky ny ony anao de momba anao a. Tsy anafotra anao zany. Ary raha mamaky ny afo anao de tsy omay ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Ny tian'ny Baiboly ambara hoe na de hoisy problème mamay vay na hoe hoisy karazana olana zay averinao saribahana, tsy omay anao ary tsy rehetra aminao ny lelafo fa tafandroso foana anao satria momba anao Andriamanitra. Ndraindray moa atsika mieritreritra fa i problème izay atrentsika io nialatsika Andriamanitra. Non ka. Fa maro ny karazana torotena zavaigna aminao ito. Isadraka mesaka Abednego tao anaty laforma may. Fa teo mihitsy nagnambaran'i Jesosy fa miaraka amin'Andre za. Alleluia. Ka anao agnaty problème anao mihitsy no ambaran'i Jesosy fa momba anao izy. Miaraka aminao izy. Fa mahatonga anao tsy afaka aminanjy io, tsy mino anao, tsy mino. Rehefa mandalo problème maventiventy anao miparitaka finoagnanao, paritaka, tsy mino. Nefa amin'ny zavatra sarotra ozy ray aman-dreny be zay no ilagna finoagna. Zavatra sarotra no ilagna finoagna. Ino ilagna finoagna amina hoe ampakatra koera inambary anao de sisy raha ilagna finoagna amin'izay. Isotro rano sy ilagna finoagna. Andeha ary amin'ny varavarana ary tsy ilagna finoagna zay. Fa mandalo zavatra sarotro, miatrikady, zay no ilagna finoagna. Raha mino anareo ozy ny Baiboly de
ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Somary doma ny olona akaikinao, tegna mino venao io e. Izy iny indray mivavaka foagna izy fô tsy de on tsara finoana anazy. Izy ndraiky ho anao de mazoto ka aingany eo isy finoana hitoetra ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tegna gravy amin'io limity dia izy efa niresako taminao teo, tsy mino ny hoavy. Tegna gravy amin'io fetra io. Lasa tsy mino ny hoavy zagny ilay olona. Zaho izy efa tsy possible ho tafavoaka. Asa mbola ho vita mariazy edy za ty izy ho antitra keto foagna, tsisy lalamanjeny e. A partir n'ity toroteny ty anao miova amizay anao. Misy fahasoavana amizay tonga aminao. Zay ny tegna loza aminazy. Tsy mino ny hoaviny izy. Zaho izy fikarakaranty foagna fiainana anahy, za hiala anareo. Na de toroteny nefa tsy de inona loatra. Mahay mampahery ndraiky zare pasteur amin'ny journée fraisina koa fô. Nina karaha mbola karakarany fô. Tsy fampaherezana zegny fa tenin'Andriamanitra ho anao. Amen. Mbola afaka miova ny fiainanao satria miaraka aminao Jesosy Kristy. Alléluia. Amen. Ny tegna mahatonga ny limity ihany koa dia tafijery ireo ray aman-dreninao anao. Ray aman-dreninany avy agny Sandrakatsy agny mba nivolona mananara lavitra mipetraka amin'ny tragno bongo hely zay zareo mijery an'ireo ray aman-dreninao, mijery tany fiavianao. Nagnome modèle maventy be mihitsy Jesosy Kristy aminazy io. Nagnome modèle maventy. Rehefa niran'Andriamanitra Jesosy, efa Jesosy Andriamanitra, Jesosy le tenin'Andriamanitra tonga nofo. Fa nalefa taiza Jesosy tao ambalanomby, tao agnatin'ny tragnon'omby. Ary tsy vitan'izagny fa taizaka ary tia anterahany Jesosy Nazareta. Zay le matetika zavain'ny papa eto hoe moa misy zavatsoa avao ao Nazareta. Quartier pauvre zegny Nazareta zay. Nefa Jesosy hitansika fa lasa mpanjaka ny mpanjaka. Lasa mpanjaka ny voninahitry Jesosy Kristy. Ka noho zay tsy miankina amin'ny toerana navianao, tsy miankina amin'ny ray aman-dreninao ny destinenao, fa miankina amin'Andriamanitra zay ny safidy anao. Ataova hoe amen. Alléluia. Miankina amin'Andriamanitra ny safidy anao. Amen na? La de zay hitanao zava ambany volo. Agny ambany volo marantsetra. Lavitra mbola ambany volo ny ambany volo koa. Fa le saigna mihitsy zegny hoe ovaigna zegny le fisaigna. Zay mahatonga ny Baiboly hoe aza manaka ny fanaon'izao tontolo zao fa mivoa amin'ny fanavaozana ny saina. Renouvellement de l'intelligence. Amen na? Miova zegny fisaignany. Za rehefa miaraka amin'Andriamanitra, Andriamanitra tompony destineko. Andriamanitra tompony ny anjara voatendriko. I papa sy mama fitaovagna fotsiny mba natonga za tambony tany. Fa ny tegna babako Andriamanitra. Alléluia. Izy mandahatra ny fiainanao. Ka za mahitanao io ho lasa lavitra anao io. Amen. Ho afaka amin'ny limitinao amizay anao io amin'ny anara maherin'i Jesosy. Alléluia. Amen. Mety possible koa anao mijery ny fianarana zay vitanao. Hoe zany olo tsy de nianatra loatra. Zany olo
ampitahinao amin'ny olona ny fiainanao dia lasa voafetranao. Za magnambaranao fa anao dia unique, tsisy olona mitovy aminao. Raha nisy olona mitovy aminao tambony tany teto izy ray aman-drenitsika zay efa tsy nagnandefanao teto izy. Olona miavaka, manana fahasoavana hafa mihitsy anao io. Alleluia. Zay le izy mampitahanao ny fiainanao amin'olona, ary ny fianarana zay nataonao fa tsy miankina amin'izay. Andriamanitra nifidy anao ne tsy nijery hoe inona ny zavatra anagnanao, inona ny diplôme anagnanao, tsy nijery an'izay izy. Jesosy nifidy anao tsy izay ny raha nijerevany, fa rehefa tiany anao dia nifidiny. Zay, rehefa tiany anao dia nifidiny, anagnany destinénao. Tsy hoe tsy ilaigna ny mianatra, ilaigna ny mianatra, tsisy maharatsy azy. I Jesosy tsy nijery hoe olona karakory ianao, fony atsika mpanota matoa atsika Jesosy. Anao tagnatin'ny faratsiagna mihitsy teo Jesosy nifidy anao. Ity olona ty izy ilaiko. Amen. Tsy miankina amin'ny fianarana nataonao na ny toerana izay navianao, fa miankina amin'ny Jesosy Kristy ny destinénao. Alléluia. Zay le problème olona maro. Agnatin'izay zegny izy tsy mba te hijery hoe inona ny zavatra tian'Andriamanitra atongavana eo amin'ny fiainako. Zay zavatra mila jerenao isan'andro. Aza variagna mampitaha fiainanao amin'ny hafa, fa mba hoe inona ny zavatra tian'Andriamanitra aviana amin'ity fiainako ty. Iny zavatra tian'Andriamanitra tongavana amin'ny alalako. Tsy hoe rehefa manao an'ity irakoty dia manao an'ry koa anao. Tsy hoe rehefa manao an'ity ranona dia magnano koa anao. Fa mba dinio angatao amin'Andriamanitra, fantaro amin'ny andro aman'alina hoe inona ny zavatra tian'Andriamanitra viana amin'ny alalako. Ndao tsika amaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny John 5 1 à 9. John 5 1 à 9. Zay mivaky toy zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravony Jiosy, ary Jesoa niakatra tany Jerosalema, ary nisy farihy any Jerosalema eo ankaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hébreu hoe Betesda, misy fialofana 5. Tao no nandrian'ny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny matila. Fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka nampietsika ny rano. Koa izay iray niroboka aloha rehefa nietsika ny rano dia sitrana na inona no aretina nanjo azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa naharary 7 taona. Raha nahita azy mandry Jesoa ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe, tompoko, raha itsena ny rano dia tsy mba misy olona androboka ahy eto amin'ny farihy. Nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo aloha. Hoy Jesoa taminy, mitsangana ento ny fandrianao ka mandehana. Ataova hoe amen. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandrianany ka lasa nandeha ary sabata izay andro zay. Amen. Raha mandinika anao amin'ny tenin'Andriamanitra io, jere tsara fa
io toerana io a nisy lehilahy tao Bedesta, nisy lehilahy nijaly, nisy lehilahy narary nandritra ny 30 taogna tao. Tegna efa ela, efa hoe voafetra zegny ty lehilahy ty. Alevo sarantsegny ry havagna narary nandritra ny 30 taogna. Pendant 38 ans narary nipetraka teo amin'ny fandriagna io, tsy afa-nietsika teo. Fa rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra dia afaka io rahalahy io. Alleluia. Rehefa tonga zany Jesosy dia afaka io rahalahy io. Izany hoe amin'ny fiainana ihany koa mila olona anao io manafaka anao, indrindrandrindra fa i Jesosy. Aza sarana amin'ny Jesosy ny fiainanao. Amen. Zay ty rangahy ty. Ary izy efa ela loatra izy tao, ela loatra izy tagnatin'ny aretina io, ka lasa voafetra. Maro ihany koa ny karazan'olo karan'izay. Rehefa ela loatra tao agnatina ajaly, rehefa ela loatra izy tagnatina fahasahiranana, lasa efa tsy manana toky intsony hoe mbola hivoatra fiainana anazy. Efa lasa hoe fahasahiranana izy zany midomina ananjy. Fa rehefa tonga kosa Jesosy a, tonga ny fotoanan'Andriamanitra dia afaka ty rahalahy ty, sitrany ty rahalahy ty. Ka tononoko amin'ny anaran'i Jesosy amin'ty androany ty ny fotoananao a, anafaka anao amin'izay ny tompo. Afaka anao amin'ny anaran'i Jesosy, mivany fatotra rehetrarehetra, misokatra ny lalana rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Androany ny fotoananao, androany Jesosy anafaka anao. Miala eto anao mandray vaovao tsara, miala eto anao miona amin'ny fitahina. Ary io problemanao io rava eto amin'ity toerana ty, tsy ndesinao moditsony ny problemanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen na. Zay ty rangahy ty, fotoanan'Andriamanitra. Ary mino za fa ity androandroany ty ny fotoananao. Amen. Zay le problème olona maro, ela be izy agnatina fahasahiranana, lasa efa tsy manana moral intsony izy hoe mbola ho afaka ao anatin'io a problème anazy io. Fa mifarany eto ny problème anao, mifarany eto ny limitinao. Illimité amin'izay anao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Jereo tsara matetika fagnoharana ataon'ny ray aman-drentsika ara-panahy. Nisy mpamorona anankiray, mpamorona ampoule, Thomas Edison. Ty rangahy ty matetika zavain'ny ray aman-dreny eto nagnamboatra io ampoule mazava io. 499 fois nagnamboarany ampoule zany tsy nety, fa 500 fois zay vao nety le ampoule. De mba nisy mpanao gazety izy ray aman-dreny zay a, niresaka tamin'ity rangahy ty Thomas Edison. De izy le mpanao gazety hoe karakory loatra ho izy le mpanao gazety échec-nao a tao agnatin'ny 499 fois zay. Eo izy Thomas fa tsy échec regny amina fa expérience. Amen. Alléluia. Ka ninninona zany tsy fahombiazana anao efa lasa reso ho expérience fa tsy échec. Aza malahelo anao, expérience regny. Teneno le kaikinao hoe expérience hoe fa tsy échec. Tsy kivy mihitsy ty rangahy ty raha tsy efa vitany ny fanambiny nagnamboatra ampoule. Thomas Edison. Alléluia. Tahin Jesosy atsika jiaby.
andeha vetivety atsika satria lasa de lasa ny fotoanantsika. Betsaka ihany koa ry havagna ny olona te hanao zavatra fa efa ampy anazy zay zavatra vitany. Somary domy olona akaikinao hoe tsy olona atizona hoe zegny efa afapo amin'ny fiainana anazy. Zaka fa vita mariage mihitsy izy, zaka fa vita mariage izy, de zaka fa mbo fa mavita ao fantragno tsara miteraka milamina tsara mavita bazary mbo fa vita ekolazinjaza be mbo fa ampy anazy. Teneno akaikinao hoe tsy ampy anao hoe zegny. Tsy natao amin'ny fiainana tsotsotra anao io fa natao amin'ny fiainana avo. Fa misy olo ry havagna magnanjegny vita ekolazinjaza mbo fa miasa tsara be ramose midy bola efa ampy anao koza zegny. Tsy ampy anao zegny, mila tonga amin'ny farantampona anao io. Alléluia. Somary doma io akaikinao mbo mino an'izany ve anao io e. Amen. Ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Anao mety voafetra fa Jesosy ao anatinao tsy voafetra. Ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 1 Jean 4:4. Lehibe ny ao anatinareo noho ny ao amin'izao tontolo zao. Misy Andriamanitra maventy ao anatinao, zay Andriamanitra tsy voafetra zay hitondranao lavitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ka manomboka androany zegny anao mba mila mivavaka anao io. Mba mila leo zegny anao amin'ny toeragna misy anao io. Mba teneno amin'ny Jesosy. Leo hoe za Jesosy amin'ny toeragna misy anaty. Za ry ava malala fa avy nisy fotoagna nagnanjegny efa hitako ela loatra za célibataire 4 ans 5 ans. Za Jesosy leo célibataire lava ty e. Amen. Fa matoa anao tsy mivolagna hoe leo za tianao izy. Tianao placenao io. Mbo mila teneniny Jesosy io amin'ny toeragna misy anaty, amin'ny place anaty, mbo fa leo aminazy ty za ty e. Mbo fa te hiala amin'ty toeragna ty. Amen. Alléluia. Zay le vavaka mila mba ataonao manomboka androany. Ka reto zagny teboka vitsivitsy horesako aminao de mamaragna atsika mba atonga ny fiainanao tsy ho voafetra. Teboka voalohany dia aza ampitahina amin'ny hafa ny fiainanao. Aza ampitahina amin'ny hafa ny fiainanao. Zay le niresako taminao hoe anao dia olona unique. Tsy misy olona mitovy aminao, olona miavaka anao io. Mety misy olona lasa lohanao fa mbola ho avinao. Mbola ho avinao. Mety misy olona nahazo zavatra talohanao aza mialogna anazy fa mbola ho avinao. Amen. Aza ampitahina amin'ny olona hafa ny fiainanao. Tsy hoe iranona nanao an'ry dia anao an'ry koa anao. Tsy hoe iranona navita an'ty dia tsy maintsy mavita an'ty anao. Fa ndraindray misy zavatra hafa mihitsy tian'Andriamanitra tongavana amin'ny alalanao. Ka zay no katsao. Teboka magnaraka andeha malakilaky atsika. Aza mbanina ny tenanao, aza magnambany tegna. Tsy hoe magniraka anao mipoerapoera na hoe magnano karakory, fa aza magnambany tegna satria manan'Andriamanitra anao. Jesosy ao anatinao, lehibeny ao anatinao, ka manana ho avy mamiratra anao miaraka amin'ny Jesosy. Zany hoe tsy ny lasanao no mamaritra ny fiainanao fa Andriamanitra izay nifidy anao. Aza mbany
de oziny ray aman-drentsika igny zay koa hoe lasa tsy mipoitra zay ny zavatra agnatinao io raha olo magnambanimbany anao daholo magnodidina anao. Lasa tsy mivoaka zavatra tsara agnatinao. Raha misy olona na toerana tia magnambanimbany anao, aza mandeha agny matetiky. Ny tegna tsara aza mandeha agny mihitsiny. Zay le izy. De teboka manaraka fadio ny manavakavaka olona. Aza tia magnavakavaka. Oka zay anao mbo karazan'olona tsy miavonavo. Manetretena. De teboka manaraka aza tia mitokatokana. Aza tia mitokatokana. Fa ndraindray misy zavatra ilainao any amin'ny hafa. Misy zavatra tsisy aminao mety misy amin'ny hafa. Mety misy zavatra tokony vahanao amin'ny alalana hoe vola be nefa amin'ny alalana relation efa miva. Zany hoe aza tia mitokatokana. Ozin'ny Baiboly hoe mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Amen. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. De manaraka aza mihevitena ho marina foana amin'ny zavatra rehetra. Aza mihevitra zay anao ninao foana zay mary. Ndraindray tsika io mbo mila manetry tegna andraisantsika zavatra avy amin'ny olona hafa. Ny zavatra hitako rehefa miresaka amin'olona, ankabeazan'olona zany tieny izy foana zay enogna. Tieny zay izy fo tandrignesa. Tsy mbo mahay mieno. Nefa io riavagna ny tegna andraisana zavatra. Ny fahaizanao mieno ny hafa. Agnisan'ny anisany fanetren-tegna maventy be io, mieno ny hafa. Olo am'izao zegny tiany izy enona. Tsy manapaka teninao fô avy aminazy zegny magnanjao magnanjao ikoragna ty. Tsy manapaka teninao izy nefa nitapahany. Mitrapatrapa be, tsy mba hoe mahay hoe allo enogna alongany ty zay vao za miteny, vitanazy miteny. Fahaizana miresaka, fahaizana mieno ny hafa. Indrindra ozy ny ray aman-dreny igny rehefa devant n'olo maventy mba managna bloc note hoe mba resinao zegny zavatra resahiny. Igny zegny mba archivenao sady hoe endrika fanajana. Zay zany le izy. Vao mahita anao izy hoe izy tegna manampahindregna izy rahalahy ty. Tegna manampahindregna tirana bavy ty. Maeza mieno ny hafa. Zay le izy. Aza mihevitena ho marina fogna. Rehefa hitanao hoe mba tsy marina anao, de tsy mary. De hoe manaiky diso. De manaraka mialohan'ny farany, mila say manapa-kevitra anao. Ny zavatra riavagna rehefa hitanao fa tsy mampandroso, tsy mampahomby, ialao. Ialao. Tam'za voalohany nafanafota amin'ity fivavahagna ty vao niova fo, ny zavatra nidiniko namako taloha. Za tsy hoe miavogna aminjareo, fô le fiaragna mihitsy le mandeha partout ny tapahako. Za ko karanty raha atao sady mivavaka za tsy atongavan-davitra. Zay gn'olo miaraka amin'ny Kristy zany, miaraka amin'ny Jesosy. Raha koa fa hita tsy vanta, manapa-kevitra. Mila managna décision hoe tsy mampahomby anaty, ity zavatra tsy nampahomby anaty amin'ny lasa ialako.
ity zavatra natonga raha hafahafa tamin'ny fiainako ialako ity. Zay le izy, sahy manapa-kevitra amin'ny fiaina, mila managna décision, mila sahy manapaka décision. Zay le zavian'Andray aman-dreny be rehefa hitanao hoe vadin'olo miaraka aminao io tsy sitrapon'Andriamanitra, ialao. Fa tsy hoe ka iny e pasteur magnefeko lazin-jaza fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Anao mivadin'olo iny nin'olo kotrokotronao ninao tsy tonga, tsy mety tafitratra amin'ninao tegna anjaranao. Le tsorony mivantagna magnanjaigny izy tegna azonao. Zay le décision. Rehefa hita zavatra tsy mampandroso, tapagna, ialagna. Ataova hoe amen. Zay. Alléluia. Fa tsy hoe hita raha raiky efa hoe tsy tafaharaka amin'ny ara-pagnanao, mbola igny fogna atao, mbola igny fogna kotrolavy. Teboka farany, aza sarana amin'Andriamanitra mandrakizay ny fiainanao raha tianao tsy ho voafetra. Aza sarana amin'Andriamanitra mandrakizay ny fiainanao. Alléluia. Amen. Aza sarana amin'Andriamanitra. Dia agnatin'io riavagna ny fiainana mila olona fogna, mila olona fogna. Rehefa agnafaka ny zanak'Israely tao Ezipta, Andriamanitra nandevozina tao ny zanak'Israely, limité tao nandritra ny 400 ans zanak'Israely. Ny ran'Andriamanitra i Mosesy nafaka ny zanak'Israely. Izany hoe tsy afa misaraka amin'olona ny fiainantsika, olona mitariky. Raha tianao zany tsy voafetra ny fiainanao aza sarana amin'ny papa Davida. Ataova hoe amen. Izy no mitarika atsika ato. Nivoaka ny tany Ezipta ny zanak'Israely, nifanena tamin'ny ranomasina mena. Mbola i Mosesy ihany no nataon'Andriamanitra fitaovana nanokatra ny ranomasina mena. Ny fifikiranao amin'ny ray aman-dreninao, fagnarahanao taridalana izay omeny ray aman-dreninao ra-panahy, ahatonga ny lalana rehetrarehetra amin'ny fiainanao misokatra. Zay le izy. Navoaka ny Mosesy ny zanak'Israely, tonga teo amin'ny ranomasina mena, nahazo directive tamin'Andriamanitra Mosesy hoe Mosesy ainjiro ny teninao. Ka ny ray aman-drenitsika ara-panahy zany managna teny zay afaka mampisokatra ny lalantsika. Ataova hoe amen. Aza mbanina, aza atao tsinitsinina ny teny izay zarain'ny ray aman-dreny ara-panahy. Aza atao hoe ampazarana, fa virenike, efa matetiky renike araiky zay ao zay o. Tenin'Andriamanitra vaovao isanandro isanandro. Amen na. Zay le izy. Tsofikorano anao ho rava amin'izay ny fetra rehetrarehetra amin'ny fiainanao. Tsofikorano anao ninona barazy sy blokazy ataon'ny Satana, rava amin'ny anaran'i Jesosy zany. Alléluia. Manonona teny aminao miala eto anao mifanena amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Andre vaovao tsara amin'izay anao, ny tanamaherin'Andriamanitra momba anao. Tsofikorano anao ny herin'ny fanamasina miraikitra ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ndao tsika hiara hitsangana, hivavaka, hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay afatra fofo izay. Raha eo mankasitraka feno anao zay, misaotra ny amin'ny afatra, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fahasoavana. Eto koa Jesosy fa anokatra lalana ho anay ianao, anokatra varavaran'ny lanitra ho anay ianao, ho lasa amin'izay ny fiainanay. Isay déplacé amin'izay zahay manomboka androany, ary ho anana afainganam-pandeha miaraka aminao, satria ny voninahitro miaraka aminay. Mankasitraka Tompo, orakofana ny rano reto vahoakanao reto, orakofana ny rano ny fiainany, ary ninina asany devoly eo amin'ny fiainany, foanako tsy amin'inona tsy manan-kery tsy manam-pahefana, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Agnatanteraka fanatitra ho an'Andriamanitra tsika.
raha niomana ny amin'izany ianao am'le ngezangeza tia fanatitra malalaka, am'le kelikely ampafolon-karena sy fisaorana no arotsaka ao. Raha vonona ny fanatitranao ndeha asandratsika ny lanitra. Raha eo mankasitraka anao zay satria tanteraka soamantsara ny fotoana. Androany zay tompo misy eo eto anatrehanao miaraka mifanatitra. Oka mba ho manimpofona eo anatrehanao tompo. Hitondra fisokafan-dalana, hitondra fitahina, fainganam-pandeha amin'ny ara-panahy, amin'ny ara-nofo amin'izay rehetra ataonay. Mankasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mandroso